Aleloia, miderany anaran'i Jehova. Mideray ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova. Ao anatin'ny kiandrany tranon'Andriamanitsika, miderany Jehova fa tsara izy, mankalazany anarany fa mahafinaritra izany. Ray malalo, midera sy manome voninahitry ny anaranao zahay. Fa Andriamanitra tomponay ianao ary Andriamanitra ivavahanay sy ankofanay ihany koa. Ho anao rery ihany anie ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa ho aminay rehetra ihany koa ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria tontosoamatsara amin'ity sabata ity, izay sabata fifaliana ho amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra izay mijery manatrika miaino izao fandaharana izao. Andriamanitra izay fiadanana ny amin'ny fifaliana mandritra izao sabata izao. Ka ny fotoam-pivavahana rehetra ho tanterana ho amin'ity androany ity dia ho voninahitry ny anarana izany. Fiadanana aneo anao ary fiadanana aneo any ankonanao. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri oira ira tifukuira fatenati ilai pamutsina. Irau lai faefanabe manufani panuta natin malemi azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unzatani o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina. Irau ilai piamina mia isimitanju naitana misakamina nalina nanju o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina. Iraiku famaharitra nifiti avanaura mitauna wangandanitra unina mandrakiza o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina. Eran'izay ny baiboly isika
ka nokatr' zany eo amin'ny Daniela toko voalohany ary ny andininy fahavalo. Daniela toko voalohany ary ny andininy fahavalo. Vakitsika ny anaran'i Jesosy. Ary Daniela niny tao am-pony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrona, ka dia nangataka tamin'ny lehiben'ny tandapa izy mba avelany tsy andoto ny tenany. Amen. Dia ho vakitsaka ihany koa ny ohabolana toko 20 dia ny andininy 20. Ohabolana toko 20 dia ny andininy 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia ny zasa aza dia mampiseho amin'ny fanaony na madio sy mahitsy ny fitondran-tenany. Amen. Manasanao fa hiaraka andohalika hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, ny saotra, ny dera, ny haja, ny voninahitra, ny hery, ny fahendrena, ny fahalehibiazana tianao reriana. Misaotra anao izahay satria tratro izao sabata izao. Misaotra anao koa izay satria mbola velonaina ka afaka mandray ny fitahiana mandritra ity andronao masina ity. Tompo masonao, miaraka mandohalika izay, matsiaro matsapa fa tsy mendrika. Mpanota maloto molotra ihany, sasao madio ireo afakiloko ary diovy ho afaka amin'ireny fahotana ireny ny tsirairay avy. Koa matoky sy mino fa anisan'ny andraizan'ny famelan-keloka avy aminao izany. Raha anatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay, dia ny fanahinao anie hiteny ao am-ponay. Ary izay kosa dia andray ny teny amin'ny zotom-po mba hanana toe-panahy tsara ho voninahitry ny anaranao. Matoky koa fa anatanteraka ary iaino izao tonom-bavaka izao ianao. Irina koa ny hitondrana am-bavaka izao firenena misy anay izao. Ianao ny amin'ny fahendrena ireo mpitondra isana ambaratonga ny tsirairay avy. Ny teninao izay ho entina ho amin'ity androany ity dia mba hitondra fifaliana, hitondra fiadanam-po ary hitondra fahafinaretana ary indrindra anananay fifaliana amin'ny fanomponanao. Dia mitenena raha tompo fa miaino izay. Tononona sy angatana noho ny amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Izao dia hirosamin'ny fanompam-pavahana fanatitra isika koa manasantsika amoaka izay efa nomanina nandritry ny enemana ary eo am-panatanterana izany dia arahantsika vavaka mangina izany. Efa taona maro ny arahany anjoka ihanga mpitarika laika maneran-tany niara niasa tamin'ireo mponina tao ambanivohitra Bangladesy nisy azy. Tamin'ny fotoana voalohany nahatongavany tao dia mbola nifikitra tamin'ny finoana nentim-paharazana ireo mponina tao. Kanefa dia nivavaka ianjoy mba hialan'izy ireo amin'izany andriamanina izany sy ny fomba nentim-paharazana izany, dia namaly vavaka Andriamanitra ary nanokatra lalana tsy napozina noho ny vavaka nasambatra anjoy. Eo amin'ireny rano izay anasan'ny lambany sy androny ihaniny
no mahatsaka ranosotroana ireo mponina ka jijigaga ihany zao raha tratran'ny aretina toy ny fivalanana sy ny tazo ary ny korela ireo mponina ireo. Tsy nisy tobo-pitsaboana teny amin'ny manodidina ka very hevitra ireo mponina mba hitady izay ahasitrana ny aretina mahazo azy ireo. Rehefa hitany an'izao ny aretin-dratsy nahazo azy ireo dia niantso azy ireo mba hiangona isan'andro ao am-piangonana mandritry ny herinandro ka hivavaka ianjoy. Rehefa nifarana ny herinandro dia niamaro ireo ny asalama ary nisy ihany koa aza ny sitrana. Vokatr' izany dia tsy dia maro ireo nisafidy ny anara-dia sy ahalalan'i Jesosy. Mahantra sy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireo mponina tao kanefa dia mba maniry ny anana fiainana tsaratsara koa. Maniry ihany koa izy ireo ny anorina sekoly sy hitady mpampianatra hampianatra ireo zanany mba hahafahan'izy ireo mianatra ny baiboly ka hahafahan'izy ireo manana fiainana tsaratsara koa. Vokatr' izany dia maro ny anara-dia ny anaraka an'i Jesosy ary kristianina ny akamaroan'ireo mponin'ireo ankehitriny. Raha manokana isan-jato vaofaritra sy tsy miova isika avy amin'ny vola izay miditra amintsika mba hatao fanatitra fanoloran-tena dia mety tsy sandany lehibe izany, saingy raha manao toy izany avokoa isika rehetra dia hisy loharano mbola tsy tapaka hanohanana ny asa araka ny fitahin'Andriamanitra antsika. Hanondraka ny voan'ny filazantsara izay nampiren'ireo misionera antsika mahatoky izany ho tahin'Andriamanitra izay atolontsika mba ho lasa lavitra ny fanahintsika ka hanenika izao tontolo izao ny afa-pitiavan'i Jesosy. Hivavaka isika. Rainay tsara sy masina an-danitro, misaotra noho ny amin'ny nanomezanao fahafahana manao fanatitra fanoloran-tena. Engane ka havita be eo amin'ny asanao izany ary hoeniky ny afa-pitiavan'i Jesosy tokoa izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako isanonako mivavaka. Amen.
fifaliana no andorana ny araba tsika ankizy kely rehetra izay manaraka an'izao fandaharana manokana ho an'ny ankizy izao. Ny lohateny toritentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay misionera kely. Andao alohantsika hiaraka hivavaka mialohan'ny andrenesantsika an'izay toriteny izay. Hiara hivavaka isika. Ray masina ankehitriny dia misaotra noho izao oramamy izao izay omenao ny ankizy. Ahafahana mandray fampahirezana torohevitra avy amin'ny teninao. Meo anay ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inao hoe rakizy ilay lohateny ilay toritentsika teo. Andao hoe rahantsika mamerina. Ilay misionera kely. Tovavy kely 5 taona no tantaraiko aminareo izay tantara tao amin'ny tokantrano anankiray. Andao metsika anarana hoe Mirana izy. I Mirana rakizy dia tovavy kely izay notezain'ny dada sy neny ho tia hivavaka ary ampianarina mandrakariva ny soratra masina. Ary ny zavatra tena tiany dia ny mihirahira andreny hira izay ampianarina any am-piangonana ireny. Rehefa tonga fotoana izay andehanan'izy ireo any am-piangonana dia mailaka ery izy ary mipetraka tsara rehefa ao am-piangonana, mihaino tsara izay rehetra lazaina ary dia mamerina izany rehefa tonga any an-tranony. Manana tokotany malalaka ry zareo dia ny ankizy eo an-tanànany dia tonga miantso amin'ny Mirana hilalao. Mirana andao hilalao. Dia manao fanenjika ry zareo, manao akiafina sy renkilalao izay ataon'ny ankizy ireny. Fa rehefa i Mirana kosa no manosika-hevitra hoe hilalao dia izao ny ataony amin'ny ankizy hoe andao tsika hanao mpampianatra e. Dia tsy fantatry ny ankizy ilay izy. Ino izany mpampianatra? Dia hoy izy hoe ampianariko hira nareo dia tantarako tantara ihany koa. Ohatran'ny atao any am-piangonanay. Dia mipetraka mihaino tsara ny ankizy. Dia tiany ankizy mihitsy ilay fotoana izay atao Mirana. Ary rehefa manana fotoana ilalaovana ny ankizy dia mamerina miantso azy indray hoe andao tsika hanao mpampianatra. Dia toy izany foana ny zavatra izay ataon'izy ireo. Mianatra tenin'Andriamanitra, mihaino tantara vao amin'ny Baiboly ary mihira ihany koa. Indray andro rakizy dia nisy trangan-javatra nampalahelo ny seho. Fa tratry ny loza i Mirana ary dia may izy. May avokoa ny tenany rehetra. Tsy maintsy nampidirina hopitaly izy vokatr'izany. Rehefa tany amin'ny hopitaly Mirana dia ao anatin'ny fandrianan'ny hopitaly ao dia feno ankizy marary mitovitra angaminy. Misy ankizy mikikika mitomany, misy ankizy izay tena sarotra mihitsy mampangina azy. Fa i Mirana kosa rakizy dia tsy mba toy izany. Ao anatin'ny fanaintainana dia afaka mihira izy, mamerina ilay hira izay atao any am-piangonana. Rehefa mandria Mirana mihira, ny ankizy kely izay marary amin'ny hopitaly dia mangina daholo ary tsy misy mitomany intsony. Rehefa tonga ihany koa ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy izay manao ny fanasana ny fery, manositra fanafody dia mampahery amin'ny Mirana neny miteny hoe rehefa maheno marary ianao dia mihira. Dia na dia manaintaina mafy ary izy rakizy dia mbola afaka mihira hira momba an'Andriamanitra. Nampalahelo rakizy fa rehefa nitsaboana andro maromaro tany amin'ny hopitaly Mirana dia maty izy. Rehefa maty izy dia nalahelo avokoa ny olona rehetra tao amin'ny hopitaly. Ireo reny izay nanana zanaka nahita fifaliana tamin'ny fisian'ity tovavy kely ity dia niteny tamin'ireny Mirana hoe nanana zavatra tsara nomena ny zanakao ianao ary ny lesona voaray anay dia mba hoentinay any am-piangonana koa ny zanakay. Toy izany koa ireo ankizy kely tany an-tanàna sy ny ray aman-dren'izy ireo dia hoe satria efa tsy eo intsony Mirana hampianatra antsika momba an'Andriamanitra dia andao mihitsy isika no andeha ho any am-piangonana. Rehefa ho avy Jesosy rakizy dia ho atsangany indray Mirana ary hitsenan Jesosy any amin'ny rao an-lanitra. Fa izao misy lesona lehibe azontsika raisina avy amin'izay tantara izay. Afaka no misionera ho an'i Jesosy koa ianao. Mety hiteny ianao hoe ka izaho anie tsy mahay mitory-teny e. Ie, mety mbola sarotra aminao izany fa izao ny hira izay hirainao raha mihira momba an'i Jesosy ianao dia mampahery izay mandrehanao izany. Rehefa mihira izany isika ankizy kely dia hira momba an'i Jesosy ny tena tsara indrindra fa mampahery ny hafa izany. Azo atao koa anie mitantara amin'ny Baiboly ho an'ireny namantsika any am-pianarana eny am-piarahamonina izay misy antsika ihany koa.
ho anao ray aman-dreny ihany koa zahay manaraka nyity fandaharana ity dia mba te anome lesona ho atsika amin'ny alalan'izay tantara izay. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe na dia zasa azy dia mampiseho amin'ny fanaony fa madiso mahitsy ny fitondran-tenany. Izany hoe ireo ankizy kely madinika izay nomen'Andriamanitra anao ireo, rehefa ampianarinao ny momba an'Andriamanitra izy dia tsy ho fantatrao ny velaran'ny asa mety ho vitan'io madinika kely izay nomen'Andriamanitra anao io. Noho izany ray aman-dreny, zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zanakao fa afaka no misionera ho an'i Jesosy izy indray andro any. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ka mba ho misionera ho an'i Jesosy avokoa ny ankizy rehetra, ary ny ray aman-dreny dia ho mpanabe izay taona fanahy maro ho any an-danitra. Hiaraka hivavaka isika amaranantsika ny fotoana. Raha eo misaotra satria nanana fotoana izahay nafana nandrian'izany tantara izany. Engane mba hanampy ny ankizy kely rehetra izay nandrenao mba ho misionera izy ireo. Ary tafio hery koa ny ray aman-dreny mba afaka hanabe ny zanany ka mba havita asa maro ho anao eto amin'ity tany ity. Izany vavaka izany dia tonoinay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
manantitra ny fiarabana amintsika rehetra tratr'izao sabata manokana izao. Andro natokana ho an'ny fahafahana ara-pivavahana anio. Manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka sy manjoy an'izao fandaharana izao. Amin'ity anio ity dia manana lohahevitra manokana tiana ampitaina amintsika Andriamanitra, izay nampitondraina lohateny hoe ny tena fahafahana ara-pivavahana. Ny tena fahafahana ara-pivavahana. Kanefany mialohan'izany rehetra izany, izay andrenesantsika ny famelabelarana, dia tsara indrindra raha mbola hiaraka hivavaka hatrany isika. Hivavaka isika. Ray malala tsara indrindra ny an-danitro, mbola tsy mitsahatra ny midera sy misaotra makalaza ny anaranao hatrany izahay. Fa Andriamanitra tsara tokoa ianao ary Andriamanitra mpanaony tsara. Ianao no tompo Andriamanitray ary ianao koa no Andriamanitra ikofanay sy ivavahanay. Amin'izao sekondra izao raha eo dia mangataka nindra fonao sy famelana aminao zay satria tsy mendrika. Koa arasitraka ao dia diovy sasao izay mba ho afa-pahotana. Ary oka ny fananao masina no anazava ny sainay mba hatakaranay ny sitraponao izay voalaza ao amin'ny teninao. Ny anaran'i Jesosy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Babo tany amin'ny firenena tsy matahotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ny marina kokoa, firenena izay manan'Andriamanitra hafa. Tsy hoe tsy mino izy ireo fa misy Andriamanitra, fa manan'Andriamanitra izay ivavahana izy ireo. Etsy an-daniny kolotsaina nanjaka tamin'izany no hoe ny herin'Andriamanitra ivavahanao dia refesina amin'ny ady atrehanao. Azonao sara an-tsaina amin'ny alalan'izany ny ady atrehan'ny zanak'Israely rehefa babo. Olana lehibe satria toy ny midika izany fa malemy ny Andriamanitra izy ireo. Koa dia amin'ny fomba rehetra no haneren'ilay firenena mpandresy anao anaraka ny Andriamaniny sy ny fombany. Ny tantaran'i Daniela sy ny namany ry havana dia toy ny mamaly izany fiaikana izany ary maneho amintsika ireo fototry ny tena fahafahana ara-pivavahana. Amin'ity anio ity dia hijery an'ireo fiaikana telo lehibe tsika izay natrehan'i Daniela sy ny namany ary anatsoaka lesona avy amin'izany. Ka ny voalohany dia ny hoe fahafahana eo amin'ny fomba fiaina. Fahafahana eo amin'ny fomba fiaina. Ny fitsapana voalohany nanjohan'i Daniela dia hitantsika eo amin'ny Daniela toko voalohany 9:9. Andenge averintsika vakina ny vakiteny amin'ny Daniela toko voalohany 9:5. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Daniela ny nito am-pony tsy handotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handotony tenany. Teo alohan'i Daniela avokoa ireo karazana sakafo rehetra. Tombontsoa lehibe tokoa izany izany hoe hihinana eny amin'ny lapan'ny mpanjaka. Teto dia tsy nisy fanerena, fanehoana tombontsoa fotsiny. Tsy nalay-panahy mihitsy anefa Daniela sy ny namany eritreritra hoe sarotra ny andahy sady ny tenantsika anie babo. Na koa hoe ny tena azy ity efa mba karakaraina ihany. Tsy nalay-panahy mihitsy izy anatsotra ny fomba fiainany ary tsy natakalo ny tombontsoa ny fomba fiainany momba an'Andriamanitra. Eto ny lesona voalohany tsoatsika dia ny hoe ny fahafahana ara-pivavahana dia miainga amin'ny fijoronao ho mahatoky amin'ny fomba fiaina ara-tsoratra masina. Na dia mbola tsy misy aza ny fanerena amin'ny vatana na eo amin'ny safidy misy tombontsoa. Eo amin'ny fiaikana faharoa indray dia ny endrika faharoa eo amin'ny fiaikana natrehan'izy ireo dia ny fanovana ny anaran'izy ireo sy ny fampianarana azy ireo fomba mampanao Babiloniana. Voalaza fa nomanina ho mpiskidy, nofanina ho mpanandro ary olon-kendry Babiloniana izy ireo. Ny anarana mihitsy dia taratry ny toetra, maneho ny personnalité indrindra teo amin'ny kolotsaina fahiny. Saingy ny anarany no azo ovaina fa tsy ny toetrany. No porofon'izy ireo fa tsy afaka hanova ny finoany
na ny fanovana ny anarany na ny fianarana vita. Ny lesona faharotsoahantsika dia milaza fa ny fahafahana ara-pivavahana dia mifototra eo amin'ny fijoroana ho mahatoky amin'ny toetranao eo anoloan'ny fiakana sy ny sitona influence ataon'ny manodidina. Fijoroana amin'izay inonao manoloana ny fampianarana maro samihafa izany. Ary ny fahasahianao amin'ny teny toy ny amin'ny Paoly manao hoe fantatro izay inoko. Raha tsorina dia izao. Ny fahafahana ara-pivavahana dia ny fahatsapanao ao anatinao fa tsy misy olona afaka hanerin'ny conscience-anao ny amin'izay inonao. Ry hava-malala isany ny fahatelo farany hojerentsika dia mahakasika ny fahafahana mivavaka. Teto ny fiaikana farany dia ireo tranga roa mitovy izay nanjohan'i Daniela sy ny namany. Teto amin'ity tranga farany ity dia tsy nisy niaraka niara-ny fitsapana izy ireo. Izy telo ny rahalahy, izany hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego tetsy andaniny. I Daniela irery kosa dia nitokana tetsy ankilany. Samy nahazo fanerena hivavaka amin'Andriamanitra hafa izy ireo. Ny an'izy telo lahy dia ilay sary olona volamena. Fa ny an'i Daniela kosa dia ny fivavahana tao amin'ny mpanjaka ao anatin'ny 30 andro. Tena fiaikana goavana izany. Tsy fampiravoravaina tombontsoa intsony no hita eto. Tsy fisintomana influence amin'ny fanovana anarana sy ny fampianarana ara-pilôzofia siansa fa fanerena mivatana mihitsy. Ry hava-malala isany. Nafinaritra nefa mifetsika izy ireo fa na dia tsy niaraka intsony aza izy ireo fa tafasaraka dia nahajoro tany amin'ny toerana nisy azy avy. Afaka mijoro foana ihany koa isika eo amin'ny toerana misy atsika. Eto ny lesona fahatelo izay hotsoahantsika dia hoe ny fahafahana ara-pivavahana dia ny fijoroanao mahatoky eo amin'ny fitsapana mamay sy fanerenanao andany finoanao sy ny Andriamanitra ao. Averiko indray mandeha. Ny fahafahana ara-pivavahana dia ny fijoroanao mahatoky eo amin'ny fitsapana mamay sy ny fanerenanao andany finoanao sy ny Andriamanitra ao. Raha fitinina ny resaka, raha ireo lesona telo ireo no lazaina dia izao. Ny fahafahana ara-pivavahana dia miainga amin'ny fahafahana ara-tsaina, liberté de conscience. Ny fahafahana ara-pivavahana ihany koa dia ny fahatsapanao fa tsy misy olona afaka miditra eo amin'ny sainao, ao amin'ny eritreritrao, indrindra eo amin'ny safidinao. Mety manery ny vatanao amin'ny fanaovana herisetra maro samihafa no azon'ny olona tao, fa tsy afaka manery ny sainao sy ny safidinao izy. Ny ady amin'ny fahafahana ara-pivavahana izany dia izao. Tsy miainga eo amin'ny fangatahana alefa any amin'ny fanjakana na ny toeram-piasana mba hanome antsika ny sabata sy ny hafa. Fa ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fifandraisana amin'ny fanjakana dia ny fahavonona antsika aneo ny finoantsika amin'ny fahasahiana kanefa ampahendrena tanteraka eo anatrehan'izy ireo. Ry hava-malala isany, mila olona matoky amin'izay inoana izao tontolo izao. Azontsika aseho mandrakarivo izany eo amin'ny fifandraisantsika amin'ireo androm-panjakana tahaka nataon'i Daniela, ahatonga azy ireo hiaiky fa tsy misy Andriamanitra lehibe mihoatra ny Andriamanitra Daniela dia ilay Andriamanitra ao ihany koa izany. Ry hava-malala isany, mety misy fiaikana goavana ihany koa ngamba ankehitriny lalovanao. Mety misy ady mafy sy fitsapana mamay angambany sedrainao amin'izao fotoana izao. Kanefa ny azontsika atao ny toky amin'Andriamanitra, azontsika atao ny ametraka ny fiainantsika rehetra eo am-pialan-tanan'Andriamanitra mba hahatonga antsika anana hery, ahafahantsika mijoro manoloana an'ireny fiaikana sy fitsapana ireny. Andriamanitra ny ampahery antsika, hanome hery antsika mba hahafahantsika anana finoana matanjaka sy hahatonga antsika anana fitokiana aminy amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny hitantsika. Amen.
raha eo manoloanan'ireo fiakana fitsapana mamay izay andalovanay ampio zahay atoky anao amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny herinay fa tsy hiakina kely akory amin'ny fahalalanay sy ny fahaizanay ampio zahay tompo mba anaiky anao amin'ny alehanay rehetra ary ho azonay antoka fa ianao nandamina ny fiainanay sy ny mombanay
ny anaran'i jesosy no angatana mivavaka amen.